Falmenaba tsika revako malala satria ty alahady faharoapolo ny volana desambra ity mbola ao anatin'ny alahady ny advento isika ary farana io moa ny advento fa manomboka kosa ny epifanie koa faly miarabanao tratry zany alahady farany amin'ny advento izany ny hoe faranan'io zany ny zioka maitso na lamba maitso fa miditra kosa ny epifanie ny manga miloko volondanitra milaza ny famangin'ny tompo ny fitiavany olombelona ka nitondrany ny fanjakan'andriamanitra mety amin'izao tontolo zao azotsika iaina alahady fahatelo tsika zavako malala dia miezaka mampiasa ny dika teny omborana isika zay mitory fisokafana na mitory fanajanany ecumenisme koa andeha ny diema manao ampiasaitsika apokalypsy toko fa 5:20 ary no manonareo raha tsy fenateran-tananareo sahady amin'ny takelaka zay nozaray apokalypsy toko fa 5:20 ny andininy fahatelo tapany faharoa sy ny andininy fahefitra no etsika manome voninahitra an'andriamanitra ampitobona manao mandrakariva riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana afahan'andriamanitra retsika sy Jesosy Kristy tompontsika dia hitsangana nome voninahitra ny tompo asika riavana hiderany tompo amin'ny fofeny fitiavana lehibe sy mahagaga ny asanao tompo andriamanitra tsy to ara-diariny sy mahitsy ny fandaharanao ry mpanjakany firenena iza tsy anajanao tompo iza tsy anome voninahitra anao satria anao ireriny masina ka ho avy ny firenena rehetra iankoka eo anatrehanao fa efa nahariary ny fitsaranao aradrary amen. Zay tompo akatoky ny fahatserovana ny fahatongavanao ianao andriamanitra zay nahazo zao rehetra zao manapaka izao rehetra zao ary tsy nahafoy ny olombelona atao anatin'ny ditrany niodina taminao novonjinao tamin'ny alalan'i Jesosy natao ny raha inao manjerahy kehitriny tompo madivy zany krismasy zany dia hitsena izany amin'ny fofeny fifaliana sy fahatokinanao zay koa meteza andray ny fisaorana sy ny fankalazana ianao zao fifarana ny advento izao meteza hoe tofonay mba tsy ho amin'ny fahazarana tompo ny onanay aminao eto antranonao fa amin'ny fahatsapana fa velona ianao miteny aminay ianao manafiery anay ianao ary tsy hay ny fanainao masina ary mamelany elokay amin'izay rehetra mety tsy tanterakay na nataonay tsy fanaraka tamin'ny sitraponao avelao eloko izahay
ny am Jesosy Kristy zanakao araiso fanavitra manopofona izao fotoako favahana fona izao dia ho anao ndera tsy laza ny voninahitra ao am Jesosy Kristy tomponay amen. Ok, fifaliana amintsika niavana ny mandray ny ray aman-dreny izay misoran'Andriamanitra no nanomezany tompo azy zanaka atolotra an'io zany ny zaza Rakoto Kailairis Davidson zanak'Andriamanto Rakoto Andry sy Ramatoa Rakoto Maefa Sara ao amin'ny zanaparitra Hebrona reo avantsika ireo nombonina ny ira fa 370 andininy voalohany 370 andininy voalohany no dia ataontsika fiangonana ny havana dia androso ty androna ny ray aman-dreny ary ototro ny tiangonana kosa ny zaza hoe ty androna ny havana ty azaza ny Jesosy nay. Toy izao ny soratra masina fa ianao no nampivoaka avy tany Ankibo nakina taminao hatrany Amboka hatrany Ankibo dreniko dia Andriamanitra ianao ary efa tapitra ny andro fidiovany araka nalan'ny Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ny tompo ko atolotra ho amin'ny Jehovah koa izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho amin'ny Jehovah izy. Hivavaka isika. Tompo zotranao zahay fa nomenao zanaka ireto mpanomponao reto ary tonga misaotra sy manome voninahitra anao eto an-tranonao tahaka ny fomba ny soratra masina fahizay mbola ianay ankehitriny zany tompo satria fantatray fa avy aminao ny aina dia mametraka ity zazy ty eo ampelantananao hitahiry ny fahazazana ianao ary ho fanomezam-boninahitra anao ny fanabeazana rehetra atao azy ianao ny tahiry ny ray aman-dreny mba hahatonga azy ireo ahatondra ity zazy ty ho anao rahateo koa amin'ny fotoana mapety zany handray ny famonjena nataonao tamin'n'Alan'i Jesosy zanakao ka aseho ny sakramentany batisa dia hitahiry ny fanorantenany ray aman-dreny ianao ho mendrika ho masina eo mba hafahasoavanao dia tehiriziko ny fiangonanao tompo ho ty ny fitezana ny taranaka mba ny fahasoavanao hatrany hanao zany ho zava-dehibe dia mametraka izao ondrikelinao zao Jesosy eo mba ny fiarovanao amen. Miarahaba anareo mivady izay fiangonana nomeny tompo any Kaila Sairisy ny fiantso azy dia tompo saina sy fahendrena eo mba ny fahasoavan'ny tompo ny zaza raiso letsotra fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ny firaisana ny fanahy masina ny an'izao zaza izao ho aminareo vady amen. Mandeha fiadanana mira fa 720 kosa ny havana nataontsika fa nyraytsika ny ray aman-dreny izy mivady any mitondra ny zanany atao batisa ny zaza atao batisa dia Rakoto Kailairis Davidson sy Rakoto Kaisi Reina Davidson zanak'Andriamanto Rakoto Andry Raina sy Rakoto Maefa Sara manontahina ao ampandrana ny zanaparitra Hebrona izy ireo ny monina dia nateraka zany tsika fiangonana ankehitriny araka ny fandaharana riavako ny hira fa 820 ny teny voalohany ataontsika dia manasa reto ray aman-dreny sady mpiantoka ny zaza reto rahateo isika nitondra ny zaza ny reny tao Salema araka ny soratra masina sy araka ny tenin'Andriamanitra isika fiangonana
kaukarotsika ny soatra masina irenan'ny batisa kristiana ho Jesosy efa nomenay ny fahefana rehetra ny an-danitra sy etỳ an-tany vo mandehana ianareo tatovy mpianatra amin'ny firena rehetra manao batisa azy io amin'ny anaran'ilay sy zanakary ny fanamasina sady mampianatra azy hitarina azy rehetra amin'nytiko anareo arindry izao Jesosy no manamarikarira ambara-patonga ny fahataperana zao tontolo zao fa ianao resaka zanak'Andriamanitra amin'ny fononan'i Kristy Jesosy fa naizana iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy tsy misy itsony na jiosy na grika na andero na tsy andero na lana vavahira ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy no zany araray aman-dreny miteraka sady mpiantoka ny zaza raha teo misy fanekena taonareo tena Andriamanitra sy ny fiangonana moa manototra rehetra zaza reto n'Andriamanitra atsika fa aina roto mangataka anareo zao tomboka amin'ny ny fanekena andasan'ny fiangonana amin'ny ray aman-dreny sady mpiantoka ny zaza ren'Andriamanitra ny fanekenareo matoky azy anampy anareo amin'izao andraikitra masina izao izy mihery ny tanterahina amin'ny faharoe tsangana hivavaka sika Andriamanitra ray zanaka fanamasona tianay dia tianay ianao ary mero lalana mandrakariva ny fitiavana ianao ny fitiavana ankehitriny tompo mandray izao sakramenta izao zahay manatanteraka izao sakramenta izao zahay fanehoana ny fomba hitamaso ny fahasoavana tsy hitamaso nomenao anay tanolany Jesosy zanakao tonga zanakao zahay mandray ny famelan-keloka izahay mandova fiainana mandrakizay zahay koaritsainy fanelo masina tompo ankehitriny eo ampanatanterahana zao sakramenta ny batisa izao raha mamelombelona manasa lotonofo dia avy-tsay tompo miery ny fanahinao masina ao amin'ny fiangonanao eo ampanaovana ny batisa ary-tsay ny fanahinao masina ao amin'ireny tondro-kelinao reto ary ho voalay mandrakizay eo fanekenao izy ampitafio an' Jesosy Kristy zanakao ampiraisendrika aminy ny asa ny fanahinao masina amen. Rakoto Kaisi Reina Davidson. Rakoto Kaisi Reina Davidson. Manabatisanao ao amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanamasina. Amen. Ento katerisao amin'ny Rakoto Kaila Iris Davidson. Rakoto Kaila Iris Davidson. Manabatisanao ao amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanamasina. Amen. Ento katerisao amin'ny anarany hivavaka isika. Tompo, ianao no manangana anay ho tonga zanakao ary zany raha teo tokoa zahay. Zao famantarana ny tanteranay fiangonana izao tsy famantarana maha-olombelona ihany fa famantarana ao aminao Andriamanitra ka voaray ho tonga zanakao iretondro-kelinao reto rehefa zanakao arovanao rehefa zanakao tahinao rehefa zanakao tezainao rehefa zanakao pirailova aminao dia mametraka azy rehefa mampiaratananao zay to hoe fahendrena fahazavan-tsaina fifaliana
fiainana feno fahataoranao da ny fahazazany sy ny fahatanora fahalebiaza eo ambany fitahinao ka naizanaiza hitondranao azy naizanaiza lalana isorany dia aoko tsapany fazanaka mandresy mandrakariva izy raha kofy ny voninahitrao ny fiainana isanandro dia manampirenao indray aman-dreny amin'ny fitezana azy manampianao ny fiangonana amin'ny maha-olombana azy tehirizo ny firenena amin'ny fanabeazana azy aza mafona masaraka anainao amin'ny adidy amandraikitra sahana fony eto Nazareta ny zanako malalanao dia nampitoenao to amin'ny tokantrano sambatra oaka ny tokantrano misy reto zaza reto ny feno fahasambana firaisan-tsay fiadanam-po ahafahany mivelatra ny fahataoranao anantso Kristy mpamonjy amen. Manolotra anareo mirahavavy eo ambany fitaim-pahasoavan'ny tompo izay fiangonana itahy anao ny tompo ka hiaro anao hampandira-petra ny tavany aminao ny tompo ka mindra fominao hanandratra ny tavany aminao ny tompo ka omeny anao ny fiatana eto ka izao ny zaza amin'ny fahatokinana Andriamanitra ary mahelezana ray aman-dreny amin'ny fanolom-polona azy fampianarana azy koa lehilahy fitezana ka mivavaka ao an-trano fampianarana azy ny teny Andriamanitra fijoroana vava-mivelona maray aman-dreny kristiana maheleza amin'ny vavaka sy ny fitezana ny zanaka matoky ny trano ny fahafatesana raiso ny tsotrano ny vady fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavana Andriamanitra ray ny firaisana fanay masina eo amen. Dia tonga eo amin'ny filazana ny raharahany fiangonana isika mbola mibanjina ny loha hevitra hoe manaiky ny Jesosy Mesia ny mino hoy aneny tompo zanako ianao ka asakasaka ao fianao dia noralaiko nantsoko hoe zombony aiko izay mety asoanao dia izaho efa nanao olovanao maharitra koa mahaiza mba finaritra mety iza mba hoendry izaho efa nanendry ny tatananao minoanatra dia zay izaho tsy hanafay fitao fanompoana mba ho tsara ho tsaroana anam-pifaliana koa azoko itokina fa ny miakampo izay ny tena mamiko hitondra fahasambarana dia reto ny asany meny tombotsika mba hananantsika fahasambarana ho aminy atombokontsika zany amin'ny raharaha avy any ivelany avy amin'ny koralina olom-bato ambatona kanga ny koralina olom-bato ambatona kanga dia afaly manasa antsika anatika ny antso Noely mpanao isan'ny taona izay ho tanterahina ny alahady 20 ny volana Desambra manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny FJKM trano vato ambatona kanga anio ariva izany avy amin'ny Tabita Rasalama Dorcas. Ny fiofanana natao andreo zazavavy na vehivavy kristianina tsy sakanavaka hianatra na te hampitombo fahaizana amin'ny fianarana atao zavatra point de croix na fifanjairana akanjo fandrahoana sakafo ary indrindra ny amin'ny fandaliana soratra masina dia isokatra indray izany tao fianarana izany ny fotoana ianarana moa dia isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma hariva manomboka amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora tolakandro dia ny fisoratana anarana manomboka ny alatsinainy faraka mba 10 ny volana janoary avy izao ao amin'ny toeram-piofanana Tabita Rasalama Dorcas na Promo FM teo aloha HMDC Ambojatoro Avaratra avy amin'ny fitandremana atsimo Mahamasina ao anatin'ny fankalazana ny faha-20 taona niorena ny tanora fanantenana dia manolotra antsika lindakira taona fankasitrahana ny alarobia fahelina ny volana janoary avy izao manomboka amin'ny 2 ora tolakandro ao amin'ny FJKM atsimo Mahamasina ny karatra fanasana dia atsika raisina manomboka ny sabotsy 2 ny volana janoary 2024 ity kosa indray dia avy amin'ny FFKM tolotrasa ifampizarana ny FFKM Foibe dia mitady olona vonona sy afaka hiara-iasa aminy amin'ny asa fananganana tamboho ho famefenany tany ao am-patsakany mangavy atsika zanaky ny fiangonana izay afaka natanteraka izany asa izany anatona amin'ny Brao Foibe FFKM lo vécu 6 Anjoy haka ny fipetra tsara ho fantatra momba izany
ny alatsinainy faraika amroapolo ny volana desambra mangalana ny tolotrasa ary averina ny alarobia fahatelo amroapolo ny volana desambra amin'ny 12 ratoandro farafahatarana. Amaranana ny raharaha avy any ivelany dia avy amin'ny faculté de théologie Ambatonakanga séminaire Ambatobevoanjo. Ny doyen faculté de théologie Ambatonakanga ny talesy niponina eto amin'ny séminaire Ambatobevoanja dia manao zao taratasy izao: ho fisaorana sy fankasitrahana anareo noho ny nandraisanareo an-tanana ny fanamboarana ny foto-drafitrasa nisy foto-drafitrasa misy toeram-pidiovana iray sy toeram-pivoahana telo teto amin'ny séminaire Ambatobevoanjo. Jesosy Kristy Tompo ny fiangonana ane no amafy anareo araky ny teny eo amin'ny soratra masina hoe: fa Andriamanitra tsy mba tsy marina anadiny ny asanareo sy ny fitiavana izay naseho anareo ho voninahitry ny anarany raha manompo ny olo-masina ianareo sady mbola manompo ihany. Dia ho an'Andriamanitra ihany ane ny voninahitra. Ny talehan'ny séminaire Andremisy Lisy Arso Verimalala Mpitandro. Reto ndraiky kosa ny avy amin'ny fiandraiketana. Ny fiandraiketana ny ara-panahy dia manasa antsika fiangonana hifanotrona amin'ny iray aman-dreny mpitandrona mianakavy ny alahady fa 17 ny volana desambra ho avy izao hitrotrona mibabaka azy ireo noho ny alahady mpitandrona. Ny fotoana dia anomboka amin'ny 10 maraina. Avy amin'ny fiandraiketana ny fandrarana sy ny piasa fisaorana avy amin'ny komity ny jobily fisotrondronono ny mpirakidrara vita soma tsara ny alahady lasa teo ny fampiompivavahana fankalazana izany jobily izany ho isaorana lehibe Andriamanitra ary mbola apetraka eo am-pelantanany ny fiarahana ny sakafo ny volana 20 ny volana febroary 2024. Fankasitrahana teny natolotray ny mpitandrina valy tamin'ny fitariana ny birao-piangonana sy ny fiandraiketana rehetra tamin'ny fiarah-mientana, ny fiandraiketana amin'ny fandaharana iray manontolo tamin'ny famolavolana ny jobily, ny antoko fitiavana sy service tamin'io alahady io, ny mpitendry zava-maneno sy ireo antoko-pira, ireo malala-tanana sy mpanao tsy lazaina rehetra ary ireo mpiasa fiangonana tamin'ny firaisankina ary indrindra ny fiangonana manontolo. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Arak'izany ny fanasana ny sakafo fiangonana noho izay jobily fisotrondronono izay dia ho tanterahana ny alahady fa 20 ny volana febroary ho avy izao manomboka amin'ny 12 rasasany eny amin'ny akantsika Lohanosy Amboditsianaka. Avy amin'ny fiandraiketana ny asa sosialy. Ny fiandraiketana ny asa sosialy dia manentana antsika handray anjara amin'ny agenda 2021 amin'ny an'ny fiangonana FJKM Ambotantely izay azontsika raisina rehefa mirava ny fiangonana. Marihana fa ny tombony rehetra azo amin'izany dia entina hanatsarana ny fampisakafoanana ao amin'ny kantina ary aza mba ketraka amin'ny fanaovansoa isika fa amin'ny fotoan'andro no jinjantsika raha tsiriraka isika. Ny fiandraiketana ny asa sosialy ihany koa dia mampahafantatra antsika fa isokatra manomboka ny alatsinainy fa 10 ny volana janoary ho avy izao ny fampisakafoanana ao amin'ny kantina. Ny fisoratana anarana moa dia manomboka ny alatsinainy fa 7 ny volana janoary isaky ny atoandro ary marihana fa ny vidin'ny sakafo isaky ny mpianatra dia mirary ary tsy miova fa dia ny 10 ariary. Reto kosa indray ny avy amin'ny sampana. Avy amin'ny sampana sekolilady. Ny sampana sekolilady ho an'ny ankizy dia amerina ny azony hoe ny krismasitsika anio hariva manomboka amin'ny ora tolakandro. Ny amin'ny zoma fa 15 ny volana desambra ho avy kosa dia hotongotsika amin'ny ora latsaka fefany. Ny fanombohan'ny krismasy hariva moa amin'io dia amin'ny ora sy sasany. Mbola sekoly alahady ihany dia fifaliana ho anay sampana sekolilady mampafantatra antsika kristianina mpiara-miombavaka eto amin'ny FJKM Ambotantely fa ankalaza ny fahadimy amin'ny 70 taonany izahay. Ny hetsika ho avy amin'izany dia ny amin'ny volana oktobra 2024 dia isy seho an-tsehatra. Koatin'izao izahay dia manasa anao mpanatalenta eto amin'ny fiangonana afaka miara-milalao aminay mba hisoratra anarana amin'ny Facebook ny sampana sekoly alahady Ambotantely na miantso ny laharana 032 02
0031 milohan'ny faharoapolon'ny volana Desambra ka ireto ny mpilalao tadiavina: olon-dehibe, tanora, mahay mihira, sasa, seosehatra ary ny tanany anjara sehatry ny ray aman-dreny, mpitandrina, dokotera, tanora STK ary mpiantsehatra tsotra. Ny avy amin'ny sampana koralina Ambohitantely. Ho fiarahantsika mifaly amin'ny Noely 24 ity dia fifaliana ho anay sampana koralina Ambohitantely ny manolotra bus de Noël ho an'ny tokantrano tsirairay. Ny tapakila famandriana amin'izany dia azotsika raisina ao amin'ny mpitiambana koralina. Rakom-pisaorana. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Manolotra rakom-pisaorana roa alina sy roa hetsy ariary ho an'ny fiandreketana miasa sosialy sy rakitry ny taranaka. Mbola rakom-pisaorana ihany, fianakaviana iray manolotra rakom-pisaorana 9,000 ariary. Ireto kosa indray dia fiantsoana fanambadiana. Izao no fiantsoana faharoa. Andriamanitra dia fitiavana ary mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Epistily voalohany soratan'i Jaona 4:4-5 tapany B. Andriamatoa Rajaonary Ratandrazo Andriakarabo Ramatoa Razanaso Alpha Odette Andanina Docteur Rakotonirina Florent Hubert sy Ramatoa Berton Yolande Lucette ankilany dia faly manasantsika anatika ny fanamasinana amin'ny fanambadian'ny zanany Rajaonary ny Andraina Tsilavina sy Rakotonirina Anta Olga izay ho tanterahana eto amin'ny efitsika Ambohitantely ny alakamisy fa 1 volana Desambra ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora maraina. Ity kosa dia fiantsoana fahatelo sady farany. Ny fitiavana maro sady mora fanahy. Korintianina voalohany 7:12 ny andininy 4 tapany A. Raha Wilson Uli sy Ratsitoary Tsara Vololona, Rajao Safara Haso Andamina, Rajafindramavo Noelinina, Rakoto Malala Hector sy Randria Mandranto Antonine Marichal ankilany dia faly mampandre sady manasantsika anotrona amin'ny fanamasinana amin'ny fanambadian'ny zafiny zanany Ratsitoary Sanfanelina Mbintso sy Felana Rindranto Tiana Antonine Hector izay tanterahana eto amin'ny efitsika Ambohitantely ny sabotsy 9 volana Desambra ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina. Ity kosa dia filazana manjo. Amin'ny alahelo lehibe no ilazana aminareo fa ny ava malala anay ny andina Randria Mahandry Josefa Solo dia ny ambony 9 volana Desambra lasa teo rehefa ny vahiny 14 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Ravelo Manantso Ratsimia Nicole, ny zanany Randria Mahandry Nicolas Amanda Mianadavy sy ny zanany. Ny iray tampo aminy Rakotobe Lidi Yolande sy Andrea Narson sy ny zanaka manjafiny. Nofiny dia hoentina eo amin'ny fiangonana Ekara Cathédrale Immaculée Conception Andohalo amin'ny mezam-boninahitra an'Andriamanitra anio alahady 20 volana Desambra manomboka amin'ny 2 ora sy sasany. Ny famangina moa dia tanterahana ao aorianan'ny lamesa. Amaranana ny raharahan'ny fiangonana dia taratasy fisaorana avy any ny fianakavian'ny tompoko vavy Ratsimbazafy Estera teraka Rantamalala Ravelson. Angatahana izy ireo mba hitsangana. Ny zanany, ny zafiny ary ny fianakaviana manontolo dia maneho etoana ny fisaorana an'Andriamanitra ary koa ny fisaorana ny tandrona vady sy ny fiangonana Ambohitantely ary ny zanaparitra Kapernaum
tamin'ny dodonareo nampahery sy nitondra ny teny fampiononana ao anay tamin'ny nalasana ny Ratsimba Jafestera teraka raha Antamalala Ravelson. Andriamanitra manakaream-pahasoavana ny no hamaly fitianareo. Ny fianakaviana moa dia namela fararakitra amin'ny anaran'ny Tompovavy. Afaka mipetraka ianareo. Dia toy izay no raharaha voaray eto am-pelantanana ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Dia mbola manatitra ny fiara-panantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompoko. Esorantsika Andriamanitra nanome ny asa izay nampitainy ny fiandraiketana ny fandarana teo. Ny teny soratra masina dia manao hoe ato ny fony anao tsy mbola miforongy tany ankivo no efa fantatro, ary ato ny fony anao tsy mbola teraka no efa no amarinitso sy no tendreko mpaminano amin'ny firenena. Tonga ny fotoana ifanentanantsika riavana ny amin'ny alahady ny mpitandrina. Izany teny izany no fidin'ny fiangonana hoe tsika manatanteraka ny alahady ny mpitandrina ny amin'ny alahady fa 17 ny volana Desambra ity. Toy ny mahazatra dia tany amin'ny volana Maritsa tany ho any no nanaovantsika ny alahady ny mpitandrina. Nangataka nefa ny fianakaviana satria mba havory azy mianakavy dia nangataka izy ireo mba ho atao amin'ny volana Jolay izany alahady ny mpitandrina izany. Ny rahantsika nalala ny zava-misy teto amin'ny tany sy ny firenena ka dia tsy afaka nampiteraka izany sika. Isorantsika Andriamanitra no ny zavatra rehetra, fa kehitriny kosa isika fiangonana dia irosiny amin'izany fitrotrona ambavaka ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny fianakaviana izany. Ka dia manentana antsika rehetra, manentana ny tsirairay, manentana ny sampana ato amin'ny fiangonana manontolo, ary manentana ny fiandreketana, manentana ny fianakaviana manontolo mba hiaraka hitrotram-bavaka izany ray aman-dreny mpitandrina izay eto amin'ny fiangonana izany. Fampitrotrona-bavaka dia tsy atao zavatra mahazatra akory, fa tena amin'ny fo sy amin'ny finoana no ifampitrotrotsika am-bavaka. Ary tsika fiangonana no nitenen'Andriamanitra ifampitrotra-bavaka voalohany indrindra, satria izany no teny soratra masina hoe mifampivavah ianareo. Ka dia ho tonga ny fotoana izay ifampitrotrotsika am-bavaka ny amin'ny ray aman-dreny mpitandrina sy ireo ankonany dia manentana antsika rehetra. Ny fanamarina dia izao amin'ny folo ray ihany sika ny miditra ny alahady fa 17 ny volana Desambra io, fa ny Krismasy azoma tsika dia amin'ny valora sasany. Ka so mifangaro amin'ny valora sasany ny azoma isika miditra, ary amin'ny folora kosa ny alahady fa 17 ny volana Desambra izay hoentsika mitrotram-bavaka ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny fianakaviana. Dia ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra ho amintsika manontolo kosa ny fiadanana. Misaotra tokoa. Misaotra ny fandrahanantsika riavako nanao izay fampahafantarana zay, misaotra koa ny mpiangonana. Dia tsy hifana izany fa manomboka raha pitso ny herinandro sambatra riavako amin'ny enora sy fahefany ny herinandro sambatra raha pitso. Raha pitso any dia eto amin'ny fiangonantsika izany miaona, ary anjaran'ny sampana tokantrano tanora kristianina sy ny sampana lehilahy kristianina no manokatra ny herinandro sambatra raha pitso alatsinainy zany. Dia tombotsika riavako malala fanoana soran'Andriamanitra ny amin'izany herinandro sambatra ny marina fa eo fitohanan'ny fiara hiala mahafantatro io. Fa rehefa mba avy mandehandeha ny an-tanin'arenina mijery le kresiana ianao dia ny karaha-ty mivavaka amin'ny enora sy fahefany ny riva riavako ny alatsinainy. Ny talata dia amin'ny enora sy fahefany any tsy miova, fa atsy amin'ny akany Andriamanjato ndraiky osa isika no miaraka amin'ny skoto, no miaraka amin'ny skototsika ny sampaty zany koa amin'ny enora sy fahefany ny talata io. Ny mahazatra ny sampaty moa dia nitoy ny azy ny riva miaraka milalao miara-mivavaka ny ankizy mamakivaky ny alina. Fa rehefa vita ny fotoana ny tapany voalohany iarahana amintsika ray aman-dreny sy fiangonana dia ny ankizy zany mijanona eo. Dia ho anareo ray aman-dreny zany dia mba homany amin'izay ny zanakareo izay ao anatin'ny fikamarana. Ny talata ny alarobia kosa amin'ny enora sy fahefany dia miverina eto indray tsika riavako malala, miverina eto indray tsika ny alarobia miaraka amin'ny sampana. Misy ohatro kasiko tsy
tsaroko le sampratidapanomasoko fa amin'ny eninora sy faefandray tsika miveriny eto ry havako mialarobe zany ataova zava-dehibe raha manerinandro samba satria hitako ny herinandro masina ihany izy io a fiomanana ny amin'ny fitsenana ny fiavin'ny tompo tonga anao ny alakamisy dia sasakalina tahaka ny fanao mazary ny tena krismasy nge raha tantara dia ny alina ilay alina amin'ny foefatra-mpotoly fa ny sabotsy lay tena androtry ny krismasy dia fiarahan'ny sakafo izy fa ny tena fitaopo alina ny tena krismasy tokony adonantsika tantarany liko sy matio no zany dia matoka teny hoe sasakalina dia fitsenana lay roapolo dia tena amin'ny sasakalina tokoa tantarany krismasy hatramin'izay fa sarotra be zany ala sasakalina ty ambotrately zany dia mahapahany ihany zany natao ka manomboka amin'ny eninora sy faefany ihany tsika ny alany 4 desambra dia ny farana tenatenany eo farana tenatenany fotoana eo eto adiny ary ny andavanandro adiny ray eo fotoam-pavahana ratsinainy tarata larobia dia adiny ray eo ihany zay ihany nalaina amin'ny fotoananao tsy makamiotry zay kory fa ny alakamisy kosa mahasasakalina azy dia mety oatra ora ray na ora roa rahabe indrindra ny alakamisy dia ny zomakosindray tsika amin'ny valona sasany ny fotoam-pavahana aladiny tomboavao betekota zanakapele zanapaka dia amin'ny valona sasany mandrakariva ny miditra dia amin'ny valona sasany tsika zany miditra rehefa krismasy fantatrao zay ny folakandro ariva mirora sasany dia miaraka amin'ny sampana sekoly alahady miaraka amin'ny sampana sekoly alahady amin'ny rora sy sasany fa amin'ity dia mba handray anjara ny katekomena ndray anjara anampony sekoly alahady ny katekomena zay mandeha mba handray anjara fety zay nyty paster dia mba atrehinao koa zany zany mba atrehinao zany dia amin'ny rora sy sasany ny tombo avao any hoe ny herinandro krismasy dia amin'ny fitora sy sasany ny fidirany fiangonana rehefa avy miaritory ianao zany raiky amin'ny 3 desambra miaritory amin'ny fivavahana miaritory amin'ny vavaka miaritory amin'ny hira sy ny sisa miaritory eo anaty torimaso dia amin'ny fitora sasany ny fitoam-pavahana eto am-piangonana ny tombo avao eo amin'ny adiny ray eo mahirikely ralava ny fitoam-pavahana ny tombo avao afaka amin'ny fampiarahana ny tokantrano any isika ny aladiny tombo avao alahady taka krismasy any amin'ny valora sasany ny alahady faharoa alahadiny zanakapehizana amin'ny valora sasany zay ny fandaharam-potoana ny afaka malala dia samy mandamina araka izany isika na ny rahampitso na ny herinandro sambatra riavana dia samy hotahin'ny tompo mamakifaky zany herinandro izany dia tsika riavako iroso amin'ny fanatitra iroso amin'ny fanatitra ok vavaka isika andriamanitra ray zanaka fanamasona voninahitra any aminavo hoanao zay nahary zao rehetra zao ary nametraky zany hotehirizinay hokolonay voninahitra anao andriamanitra ka ahafahanay manao fanomezana sy mamona ny asanao takizao voninahitra anao andriamanitra satria afaka manolo tena manjakany voninahitra ao zahay raiso ny fanonorantenanay tompo ho fanatitra manopofona akasitranao ho fanatitra velona masina sitraka ao andriamanitra raiso ihany ko izao vokatry ny asan'ny tananay ny fikelezanay nanay afaka manome zahay satria efa nandray afaka mitondry zahay satria efa novimbinao afaka mizary zahay satria efa nanovy tamin'ny fahasoavanao koa raiso tompo zay tonga na eto matanterahana ny asanao zay tsy tonga na eto kosa fa hoentina manatanteraka ny fiainana maha-olombelona anay fifandraisanay amin'ny mpiarabelona ny adidy ady sy aroa dia oka ny fitantananay zany ifanaraka amin'ny sitraponao raiso tompo ho voninahitrao no Jesosy Kristy mpamonjy anay amen tonga eo amin'ny minitra ny sekoly alahady ary isika angatantsika hoe hitsangana ny sampana sekoly alahady rehetra mpampianatra mpianatra ary mpandrara andeha hiaraka ataontsika ny hira fa araiky amby 107 andiny voalohany sy faharoa ataontsika maredona beraka izy sy mpampianatra sy mpandrara
baiboly ska fiara baibolyntsika raka izy a ao amin'ny exodosy toko faharoapolo exodosy toko faharoapolo a andiny faharoambin'ny folo exodosy toko faharoapolo andiny faharoambin'ny folo rehefa hitatsika dia raha tsika mamaky a mafy be amin'ny anaran'ny tompo a manajano raha ianao sy ny reninao mba ho maromandro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao ho anao. Amen. Afaka mipetraka isika to. Manajano raha ianao sy ny reninao mba ho maromandro ianao a ao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Amen. Zao raka izy a tamin'ity taona 20 ity dia zao indray tsika vao tafahoana fa nisy inona moa raka izy nisy fiparitany valinaretina covid-19 maneran-tany dia voaterytsika tsy maintsy mihipika isika rehetra tsy maintsy a manaja ny fepetra ara-pahasalamana manao avitava manaja ny elanelana tsy maintsy manina hoe manaja ny fepetra ara-pahasalamana fa zao a tantara kely a no hoentiko aminareo anio mahakasika ny hoe fanajana ihany. Koto sy peta raka izy a zanaky dada sy neny koto a ny zokony dia peta ny zandrany koto a somary mafimafy fa peta kosa tena zaza vavikely a manaja sy mpakatondra ray aman-dreny. Indray andro a andeha hianatra izy mianadato ny mpanao isan'andro dia tsy mitsahatra manafatra azy neny osy neny hoe koto tandreny tsara ny zandrinao a tantany tsara izy a dia eny amin'ny fiampitana natokana ho amin'ny mpandeha tongotra ianareo mianadato ny epita tandremo a ny fonina biscuit sy ny vato manavinoanareo a tandremo aza tsipitsipy eny amin'ny arabe a fa eny amin'ny tavanjordira ihany a ireny no arina dia ozy koto hoe ozy peta hoe eny neny a fa koto kosa be famalina be dia ozy izy hoe io indray neny efa hainay re zany e nefa inona ny tranga ozy nareo koto mozokony sady mafimafy loaraka ny tenentsika teo a dia rehefa hipita ny arabe iny izy mianada dia mifanditra satria ozy peta hoe tsy mahazo mipita eo ngentsika ary koto fa mbola rieloary le fepitaly e dia ozy izy koto hoe ndao aky fa tsy misy fiarakodia eo a ndry koa zany kasika ny voairona faraneny ka za tsy andeha fa za ery le pita ozy peta nitaritiny koto peta dia tsy nety fa koto a sady tsy niraharaha fa lasa ihany saingy nisy fiarakodia nandeha mafy tampoka teo a nefa nisy olona nanipoditra akondro dia iny koto ny azakazaka iny a niala an'ilay fiarakodia dia voahitsany le hoditra akondro a dia nienjery izy a dia voadona an'ilay fiarakodia dia maty tsy tsadrany kotoraka izy nanaja ny tenineny veraka izy koto tsy a afatra ao atsika ny tantara kely iny raka izy zavatra mety hitranga amin'ny andavanandro mpiainatsika isan'andro isan'andro efa tsy manaja ny teniny dada sy nenitsika zany a afatra ao atsika mpianakavy ny finoana tsy hoe ny ray aman-dreny ihany a majaina fa misy ny andavanandro mpiainatsika mila fifanajana maro samy hafa koa na ny fomba fiteny na ny fomba fihetsika na zay rehetra ataotsika ndia ary isika hiaraka novan'ny toetsaitsika amin'izao akatoko ny hoe zao ka samy hiainany hoe mahafinaritra ina ny tokony ataotsika raka izy amin'izany manaja ny rainao sy ny reninao zay anatra dada sy neny a dia arahana daholo ho atsika rehetra jereo aneny fakifakitsika rytsika eny amin'ny arabe sasany moa dia aty ivelany tavanjordira no adina fa malalaka be le tavanjordira dia ombo ny hitatsika eo anatin'le tavanjordira indraindray dia reny nefany a mety miteraka loza ho antsika jerevo ny aretina mahazo atsika jerevo ny zavatra nanjoany dia sao a sahiny joro sahiny teny dia tsika eto mahenao le tantara dia tsika anjaratsika indray no mitarika ny manetana ny any ivelany za zany androany a tiangataka soloteny tsy voatery sekoly lahady any a fa na itsika mpiangona tsotra na ray aman-dreny io na dikona na tsotra mangataka solotena olona mahay mitondra fiarakodia hoe za mba hijory kely etsy anankiray mahay mitondra moto dia mijory kely etsy anankiray dia mbola mpandeha tongotra na mpandeha taxi dia angatahako hoe mba hijory kely eo azafady
misaotra atsika mitondra moto moa indrindrindrindra tandremanara ny mandeha sens interdit fanajana daholo zany rehetrarehetra zany dia rehefa hoe mila manao arotava koa tsika ary vava dia atao daholo zany rehetrarehetra zany dia androany a angatahako anareo telo mianadary eo a tena mijoro vavolombelona zany a dia misy fanomezana kely avy any amin'ny rano semary aloha izy idinany nomentsika taxi a le mpandeha tongotra misy taxi eo anatiny midinany misy taxi midinany mihitsy maro dia mentsika moto a le mpitondra moto dia mentsika tomobile kely a le mpitondra tomobile tadidio zany fa rehefa tonga le trano nareo a dia hoe ty ilay moto a le taxi omena ny arinala dia arinala zany a samyjoro mananja na ny fifamoivoza mananja ao manodidina fanajana le fiarakodia mentsika ny rakotorizina lany le moto androby dia misaotra betsaka anareo telo mianadasy na mijoro vavolombelona manodidina an'izay fanajana izay ihany andao ary averintsika rehetrarehetra le teny teo a amin'ny exodosy toko faharoapolo a dimy faharoambinifolo manajano raha ianao sy ny reninao mba maro andro ianao a amin'ny tany izay omeny jehovandriamanitra ho anao dia mirary krismasy sambatra ho antsika rehetra ivavaka isika tompo misaotra aminao izay efa mbola nomenao ny fotoana ny minitra sekoly alahady ahafahanay mihaino hatrano miafatra avy any aminao sy mba handrasanay sotoavina tokony iainanay fona aminao zahay tompo fa matetika izahay dia tsy mahatsapa akory ny fihetsika sy fiteny aloako ny vavanay akory ny fireny mety hiteradoza ho anay ary matetika manafotoina mihafa mamindrafo aminay tompo ary terizo hatrany izahay akatory zoky ray aman-dreny akatoy indrindra ny teninao amin'ny anaranao nangatanay izany vavaka izany misaotra tompo amen. Rehavana tonga eo amin'ny fotoana amakina ny teny soratra masina isika sy iainana ny afatra. Alahady fahatelo anio ko araky ny vavalaza teo dia ny Baibily Jiaima no manovozantsika ny teny rehetra. Ny teny ovakina ao amin'ny fanekena taloha dia hotovozontsika ao amin'ny Salamo faharoa andiny fafito ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Anohizana izany ao amin'ny fanekena vaovao dia ny epistily ho an'ny Hebreo toko voalohany andiny fahavalo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Ny vaovao mafaly dia vaovao mafaly araka ny Mateo toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Mialoha izany dia hivavaka isika angataka ny fanazavany ny fanahy masina. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy raha mbola heno ny teninao izay ankehitriny dia velopisaorana anao satria ianao mbola miteny sy miresaka aminay amin'ny alalan'ny soratra masina. Ho teny velona mitondra ainao anay anie ny teninao ho fanilo tongotray sy fanazavana lalànay. Ny fanahinao andazavany sainay ahatakanay izay tianao ambara aminay ary ampangina ny feo rehetra tsy avy aminao mba tsy misy afa-tsy ny feo avy aminao irery ihany no henay. Ny mpanomponao izay hitondra ny afatrao ianao any ametraka ao am-pony ny teny rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo no angatahana izany. Misaotra ray eo. Amen. Ny teny rehetra ovakina dia ovakina amin'ny anaran'ny Tompo. Lehibe sy mahagaga ny asanao ry Tompo Andriamanitra azafady. Aoka ambarako ilay mpanjaka ny didina voakan'ny Tompo fa hoy izy tamiko. Ianao no zanako. Rainao niteraka anao aho manomboka anio. Koa angatao amiko ny firenena rehetra dia omeko ny fanananao dia omeko fanananao ireny hatrany amin'ny faravazan-tany. Ary ho fehezinao amin'ny tehim-by ka ho azonao potehina toy ny vilany-tany. Koa misy hoendry ianareo mpanjaka ary minoanatra ary mpitsaran-tany. Tompoy amin'ny tahotra ny Tompo ary ekeo amin'ny kovitra ny fahefany fandrao irehetra tampoka ny atezerany ka ho fatin'ny fikasanareo ianareo. Sambatra izay rehetra miaraka aminy. Amen. Mbola itely ny vaviteny.
toko voalohany any fahavakatra fahavenifolo fa ny amin'ilay zanaka kosa dia hoy izy hoe ny seza fiandriananao Andriamanitra dia maritra mandrakizay araky nitsiny hoitondranao ny fanjakanao. Tia rariny ianao fa halanao kosa ny ratsy noho izany. Tia rariny ianao fa halanao kosa ny ratsy noho izany Andriamanitra. Ilay Andriamanitra ao dia nifety sy nanokana anao fa tsy ireo namanao ka nampidina dilo mpifaliana teo andohanao. Ary koa Andriamanitra hoe ianao tompo no nanorona ny tany tamin'ny voalohany ary ny lanitra dia asan'ny tananao. Ireo levona fa ianao kosa maritra. Ny tany sy ny lanitra dia ho tonta toy ny fitafiana sy havalinao toy ny lamba ka hovana toy ny fitafiana. Ianao kosa dia mbola ianao ihany ary tsy manam-pahatamperana ny fiainanao. Eo am-pitsanganana no azatsika ny amakitsika ny Mateo toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Toy izao ny nahaterahan'i Jesosy Kristy. Efa fombadin'i Joseph Marie renin'i Jesosy tamin'izay. Raha mbola tsy maraitra anefa izy roa dia hita fa nitoejazo Marie no ny asan'ny fanahy masina. Olo-manina Joseph vady ka tsy tia hanala baraka azy fa nikasa metraka azy mangingina. Raha mbola nieritreritra izany izy dia nisehon'ny anjelon'ny tompo tamin'ny rofo ka nilazany hoe ry Josefa taranaki Davido, aza matahotra ny ampakatra ny Maria vadinao noho ny asan'ny fanahy masina tokoa no nampitoejazy azy. Ary ho tera-da izy ka Jesosy no anarana iantsoana amin'ny zaza fa io zaza io no hamonjy ny vahoakany ho afaka amin'ny fahotany. Izany rehetra izany ny tonga dia mba ho tanteraka ilay voalazan'ny tompo tamin'ny alalan'ny mpaminany hoe indro nitoejaza ny Virjiny ka ho tera-da ary ny anarana iantsoana ny zaza dia Emmanuela, izany hoe miaraka amintsika Andriamanitra. Vao ny fomarainy Josefa dia nanatotosa izay nadidin'ilay anjelon'ny tompo azy ka nampakatra ny Maria vadiny. Tsy niray tamin'ny Maria Josefa manam-pahatera-dan'i Maria ary Jesosy no anarana iantsoany Josefa ny zaza. Ray maso manamasiana ny fahamarina ny tena fahamarina. Amen. Alahady natokatsika ho an'ny mpanabely avy rehefa mpitately ity alahady ity, tokatsika ampahirizana lokana ro mpampianatra ao amin'ny sekoly FJKM no zany nosika hoe mpitately. Fa nde ny peritropatsika an'io dia atopatsika kokoa amin'ny lafiny fanabeazana. Marina fa efa katoky ny krismasy itsika ary dia ny peritropa indrindra ny eto am-pelatanantsika ny Mateo toko voalohany dia mampitodika antsika atsiaro izany krismasy izany sahady zany. Krismasy manahoana no ambaran'ny Mateo ry avako malala. Krismasy manahoana ny krismasy voalohany amin'ity toko voalohany amin'ny Mateo ity. Inona no endrika nisehon'ny krismasy ary inona koa zany vato misakana sy ny olana natrehina tao amin'ny krismasy. Dia ny faefatra amby roapolo ry avako amin'ny Mateo toko voalohany no hoentina mampahery anao. Vakiko amin'ny dikateny tsotra sy vakiko amin'ny dikateny imbonana izay ny ampelantanareo. Hoe dikateny imbonana. Fa ao ny fomarain'i Josefa dia nanantotosa izay nanodin'ilay anjely ny tompo azy ka napakatra ny Maria vadiny. Hoy ny dikateny teo aloha, ary Josefa rehefa nahatsiaro tamin'ny toromasony dia nanambaraka izay nanodiny anjely ny tompo azy ka napakatra ny vadiny. Mateo avako malala dia tsy mitovy amin'ny apôstôly hafa ny fomba fanoratra. Mateo dia jiosy iringiriny mihitsy falatsika fa mpamorehitra izy. Ary saika mivelatra eo ambany masony Mateo ny testamenta taloha rehefa manoratra izy.
olona voataiza tamin'ny testamenta taloha mahajiosy azy zany matotry takan'lio akory no zany dia saika mamerina ny olona mandrakariva ao am'izany testamenta taloha zany izy na manazava mahamarina kokoa manao hoe i testamenta vaovao io na i jesosy kristy tompo dia fahatanterahany zay rehetra ny lazaina tao amin'ny testamenta taloha na ara-pinoana io na ny lafiny etika io na ny lafiny fiainana ekonomika koa aza dia mamerina ny olona mandrakariva ao amin'ny fahatserovana fa tsy laha ny andro akory ny testamenta taloha fa ny testamenta taloha dia zao mazava tsara ao amin'ny testamenta vaovao eto zany a matio dia miteny manao hoe nahatsiaro tamin'ny toromasony i josefa dia napakatra mario vatiny izy rehefa nahatsiaro tamin'ny toromasony dia napakatra ny mario ho vatiny izy aizy nareo mahita an'izany hoe rehefa teka tamin'ny toromasony dia niteny manao hoe taolana avy amin'ny taolako ity nofo avy amin'ny nofoko ity dia atao hoe vaty zany hoe eto zany matio rehefa koa malala dia mampatsiaro ny tantaran'i josefa na tsy mivantana aza amin'izay nanorenan'andriamanitra ny fanambadiana any ny bokyny genesis toko faharoa rehefa nampatorin'andriamanitra ny olona na raha lehilahy dia namboatra ny vady sahaza ho azy izy ary rehefa vita ilay vady sahaza ho azy dia taitra izy ary rehefa taitra izy dia noentina teo amin'ny vady ary rehefa taitra josefa dia nampakariny ho vadiny mary rehefa ko malala tsy tereky sendrasendra loatra amin'ny matio zany fa amin'izao krismasy zao dia misy lafin-javatra tiany matio ho ao ajaintsika dia avako malala misy lafin-javatra zay tokony ho ao ajaintsika fa misy mampatory misy ny fotoana atoriana ary misy ny fotoana ifoazana amin'ny lafin'iny io amin'ny lafim-piainana rehetra mihitsy ary hoe ny filazany matio azy hoe mbola natory josefa dia andriamanitra zany nampatsiaro an'i josefa natory josefa nitoromasony josefa amin'ny fotoana dia zao manao hoe za tsy hanambady any maritsolo fa tsy milaminy mari satria raha ny tokony ho izy dia zao amin'ny lalàna amin'ny etika ny fanambadiana jiosy tsotra fotsiny zao dia zao tsy misy olona mampakabady mpivoky za tsy fanao zany tao amin'ny testamenta taloha tsy marina mpitondratena zany maria mijereny josefa azy dia hoy manoto josefa manao hoe tsy mety kiosaka principe na ny fotikevitry ny fanambadiana dia zao olona tsy mpivoky ianao vo manambady kinao ty efa dia olondehibe josefa tsy tena arabaraka ny maria izy dia nanana fikasana tsara zany izy manao hoe zao no izy a tsy tapa-kevitra tsony ary maria fa dia iresaka aminao zany a dia apetraky moramora ianao apetraky moramora ianao dia natory ampilaminany josefa rehefa avy nanao zay fandaminana maro samihafa ny ilazana amin'ny maria hoe lasa nahoana le zao an'izao nataon'ny josefa tsy azotsika saraintsaina zay mety fotoana nofidiny josefa ilazana amin'ny maria fa mifotikeviny dia zao manao hoe tsy alaina baraka kosa aloha ngamba tsy dia tena alaina baraka hoe satria tsy azo ataona raha vo fantatry ny olona rehetra zany dia miteraka zava-tsara tao amin'ny fiainany maria fa josefa za manao hoe tsy afaky niaritra kosa aloha zany ry maria fa dia apetraky moramora ianao fa lao ambanana ny lalanao dia avitra tao anaty zany rehetra zany dia rehefa vitsy zay fandaminan'i josefa zay dia natory tao anatin'ny principany tao anatin'ny fotikeviny natory tao anatin'izay heverino marina natory tao anatin'izay heverino mety sy mahitsy natory tao anatin'ny fahatoriana hoe za tsy anala-baraka olona natory tao anatin'ny fiheverana manao hoe zao kosa niany mba heveriniko hoe zao mba tsy andeverako mihitsy natory tamin'ny saina manisy ny lanina manao hoe zao ny nitezana zao ny zavatra tokony ataoko ary tsy manentsika rehetretro apetraky moramora ianao satria tsisy idinako zay rehetra mitrango ao aminao dia kanjo tamin'iny toromaso iny namangy an'i josefa nofy matio dia tsy mitovy amin'ny any amin'ny lioka rehefa niseho tamin'ny mpiandrondry ny andriamanitra na dia ny anjely noseho taminy zay mazava be satria lioka dia natao an'anjentiny izy fa tsy dia tena manome toerana ny anjely loatra matio
fa ny nofo matetika zay mahafaminanina azy mahafahitana azy dia nofo ny tenenany tompo tamin'ny Josefa zay mahatotsika hoe ao anatin'ny testamenta taloha azy matetika fa misy any anjely ao amin'ny testamenta taloha saika ny boky Genesis matetika fa aty amin'ny soratra rehetra dia saika mpaminany no miteny amin'ny alalan'ny fahitana sy nofo dia ao anatin'izany ataontsika hoe fiazonana amin'ny foto-kevitry ny testamenta taloha firesahana an'Andriamanitra zany dia nofo nampiasain'ny Matio resahana nofo Matio ny resahana Josefa tamin'Andriamanitra dia tenenin'ny tompo izy manao hoe zao ry Josefa milamina tsara Maria fa aza taitra ianao fa fandaharana io fa mila milefitra ianao amin'izay iverinao marina io ekena fa marina io anabeazana anao ekena fa nofonao zany hoe anambady vehivavy madio mbola zay nitezananao fa zao madio ka madio fa milamina tsara ianao dia naveriny tompo atsika amin'ny 7:7 naverin'Andriamanitra tao amin'ny soratra masina Josefa tamin'ny alalan'ilay nofy zany hoe tao anatin'ilay nofy no nanefen'Andriamanitra no fisainany Josefa zany to efa nanana tsara maro isan-karazany fa tao anatin'ilay nofy iray alina io no nanefen'Andriamanitra ny fisainany hanaiky ilay planin'Andriamanitra ary inona ny fitaovana nentin'Andriamanitra nanefy azy tao anatin'ilay nofy ny tenin'Andriamanitra tao anatin'ilay toromaso io zany dia inona ny fitaovana nampiasan'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra soratra masina ino ny Virjiny toejazaka hiteraka zazalahy zany hoe tao anatin'ny nofo zany dia tsy naverin'ny tompo hibanjina ilay foto-keviny intsony Josefa hoe sao mahay zahary fa inona nampiasan'Andriamanitra banjiny ny soratra masina dia taitra Josefa rehefa aveo dia niovany fananahakeviny dia fantatrao zany fa tsy toromaso fe toromaso loatra ny tantarain'ny Matio eto fa vanim-potoana tsy toromaso fe toromaso ihany zany ny tiany Matio teneniny eto fa vanim-potoana afaka malala raha toka iverenantsika ilay Genesis 2 manomboka amin'ny 9 dia hoy fa Genesis Jehovah Andriamanitra nahasoletolana lehilahy ka tena toa izy dia nalainy nitolateza dia nakombony nofo soa nataony vehivavy zany dia netiny tany amin'ilay lehilahy dia ora lehilahy taolona vamin'ny taolo akono fa vamin'ny nofoko ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanana azy taitra raha lehilahy dia niteny manao hoe ity ilay vady ary dia napakatra azy ho vadiny izy raha afaka malala fantahina lehibe dia izao inona ilay toromaso zao rehefa afaka malala natarafina amin'itony Matio 1 tony sy Genesis 2 dia zao zany tsy avy hatrany akory ny olona ngeny dia mahatakatra ny sitrapon'Andriamanitra misy fotoana ny antsoina hoe toromaso ary faharoa dia zao ilay toromaso raha jerena amin'ny lafiny ara-panahy zany matantsony fanambadiana dia zao ary io tokony apetreritra ny tanora ankehitriny mihitsy ka tsy lazany tanora hoe fanolaozany toetrandro ny soratra masina zao ny avako malala mandritra ny fotoana izay nanaovan'Andriamanitra sy anefen'Andriamanitra anao inona ntsony hoe toromaso ntsony toromaso aloha dia zao ilay fanomanana ny Josefa mialohan'ny fanambadiana ntsony hoe toromaso aneo dia ilay vanim-potoana iomanan'ny tanora na iomanany olon-dehibe hiatrehina ny fanambadiana io le toromaso nasain'Andriamanitra natory raha lehilahy nasain'Andriamanitra natory olona nasain'Andriamanitra natory Josefa zany hoe le vanim-potoana ilay toromaso io dia tena zava-dehibe ry avako malala alay saratsaina hoe raha nihiratra ke zany raha lehilahy ao boky ny Genesis raha nihiratra koa Josefa fa ny dikany hoe natory raha lehilahy ny dikany hoe natory Josefa dia milaza hoe tena niasa irery Andriamanitra fony namboatra nitaiza nanefy ilay vady zaza anao raha nihiratra gamba zany raha lehilahy le boky ny Genesis mandritra ny fotoana anaovana ilay vady zaza ngamba commentaire tsisy fara Andriamanitra mba ataovy lava folo eo zany Andriamanitra manamboatra ilay vady zaza ngamba mety teny mihitsy ana hoe
orona ve zany hoe nidikan'ilay torimaso dia milaza mihitsy fa tsy nisy ninina nataonao fa niandro fotsiny ianao niasa irery Andriamanitra ary zay tia ny tompony le zana tamin'ny Josepha eto manao hoe zao zavatra mitranga amin'ny mari zao niasa irery efa tsy nisy zany fa nanahatoky izy fa niasa irery ary de tahaka koa afaka malala ao anatin'ny fanambadiana io tokony ho fantatrao fa niasa irery Andriamanitra raha anavoatra ny vadizaza ao anao mety nanana principe be dehibe mihitsy ianao tahaka ny Josepha de za rehefa mananalady de olona ohatran'izao zao zany ny tena mpanofoko asa zay nofinao tona samina nofo dolo tsika rehetra tona fanambadiana tadio ke fahatanorano na zay mbola anatin'ny fahatanorano de samy nanana zay nofo ny tahaka ny Josepha hoe zao no mba nofiko olona ohatr'izao ty re tsy maninony zany sahi manofiko re kokony joela ny teny zany manofisy fa izao Andriamanitra ny manamoatra Andriamanitra ny mitaiza Andriamanitra ny malitsy afaka malava de napatorindra lehilahy nodikane matory de zao teo aminao tokony ampatalovina teo aminao dolo ty olo isan-karazany ty olona mihitsy io fa tsy de nidikane ampatalovina Andriamanitra tao amin'ra lehilahy ny biby mananaina rehetra tsy milaza kory zany hoe biby io fa basara ny teny hebreo chair hoe no ny teny frantsay nampatalovina teo amin'ra lehilahy basara na chair rehetra zany hoe misy safidy nge ahoana moa tsisy safidy nampatalovina teo amin'ra lehilahy nisy chair basara nofo be dehibe nandalo oatra azy io ra lehilahy hoe tsy tiako sady tsy metika saka kosaka de tsara compliqué zany hoe tena misy safidy io aza te manao hoe tsy ny safidy zany ianao tena nisy safidy de ny akatsy fe de tsisy iakory zoro am'zany disondre fa be olona peo fa zato hoe tena tsy ny safidy mihitsy fa tena ny safidy ianao fa nisy zaza fotsiny zay matonga ny Josepha nge nandaty eo e Josepha mbola afaka ny safidy mbola afaka ny safidy manima mbola tsy ao anatiny zany hoe tena nisy mihitsy ny safidy nisy ny safidy fa tsy ay tsy safidin'olombelona ny mitondra ny olona ao amin'ny fanambadiana tsy safidin'olombelona raha ny safidin'olombelona de manambady biby izy ny dikany zay ny dikany fa tsy nety nanambady biby raha lehilahy fa ny alao de anao ny safidy Andriamanitra ny safidy izy melony ny safidian'Andriamanitra sy ny ambaran'Andriamanitra ny saza ao azy le afaka malala ny andikan'izany itsika manao hoe lay torimaso de lay fotoana fitezan'Andriamanitra lay fotoana falefen'Andriamanitra ny sainao lay nofonao iny tezain'Andriamanitra ifanaraka amin'ny sitrapo fa tsy de zay loatra ny avako malava fa raha ohatra ka mbola taitra alohan'le torimaso ianao tsy ampy torimaso anao raha be mihitsy ary betsaka tanora tsy ampy torimaso anatin'ny fanambadiana mbola voeny tenatenany hoe de efa mifo ka izy ke mbola tsy vity mbola voatongotra fotsiny vita de efa taitra nga mety zay mahatonga ny tonkirany Solomon malazara manao hoe ry tandroro aza mbola taina ny fitiavana raha tsy efa tonany mbola tsy vita le izy ary mbola tsy vita mety roa fotsiny zany eo tonga de manambady roa fotsiny fa manandrasa ny fotoana anefen'Andriamanitra manandrasa tantana amin'ny fotoana nabeazan'Andriamanitra tonga amin'ny fotoanany any io anaka tonga amin'ny fotoana fatan'Andriamanitra fa mety fa efa eo ampanefena azy izy aza matahotra ianao fa mbola eo mbola tsy vity izy zany fa rehefa vity hoentiny eo aminao ary itotrano tena mety ary lay nofonao io azy lay nofonao tahaka ny nofony Josefa de hitanao fa Andriamanitra nantanteraka azy io nofonao io zao mba lay nofisinao ampandrina ny torimaso olona mba ohatra zao ho hitanao fa Andriamanitra nao natanteraka azy fa mandrasa tatana mandrasa tatana
Afaka malala tsy vita amin'izao any fa tokony atsiaro koa ianao amin'izao krismasy zao mafena tokantrano Josefa somary fa mamantambonina ngeny olona ry havako hoe Andriamanitra ny karakarany Maria, Andriamanitra no miteny tamin'ny Josefa hoe zao efa nalamiko tsara Maria fa tsy arako neritreretanao mihitsy fa milamina tsara mihitsy ianao ary hitanao fa vehivavy endry zany, hitanao fa vehivavy mendrika zany fa milamina tsara fotsiny ianao, mamantambonina ianao. Avako malala rehefa kristianina mitoetra tsara ianao dia mino fa omeny tompo saza ary mamantambonina tsara, mamantambonina daholo tsika rehetra ry avy nonga tamin'ny fanambadiana io vady ohatrano ngano nanolo-kosy an'io ianao sa naka-pianatra sa nandoa écolage sa nanino taiko nisy ty vadiko ty dia zany nakazy tamin'ny mbola mpianatra dia nanaty azy tonga azy piscine dia nampianatra azy mozika dia nampianatra mbola lahady azy tsisy an'izany fa Andriamanitra nanefy sy taizazy tamin'ny alalan'ny ray aman-dreny zay tokony ho anajanao tanora ray aman-dreny sy anajanao nrafozanao io tokony eritreretintsika kristianina misy olona tsy tia rafozana mihitsy le rafozako mampimebeko dia samy mampimena avako malala namatambony ianao nga igogoso ohatran'io na lava be sy tsara raha tsy nisy nono tao nisy zaza ray aman-dreny naka-pianatra naninona na mondro kely dia natolotra anao io menanao tolotra anao tsisy mitakena nininona dia io menanao dia lasanao any le zanak'olona dia rehefa lasanao diozanao hoe tsy milamina ny ray aman-dreninao dia mety koa ve zary anaka dia mety dia toetra inona koa zany toetra inona koa zany hoe lay nahitana ndray tsy raha rahina rehefa avy eo na mety misy ray aman-dreny manahina na anaka fa zao mahaiza misaotra andefero fa nisy zahatra be deabe ny raisina nomeny olona na omena fotsiny tsy misy averentsy kelikely le écolage averentsy kelikely le tenisy lanina averentsy tsisy an'izany na ray akory azy fa iny atolotranao anaka dia tiavo avako malala itsika manao hoe inona lay torimaso ny torimaso ny Josefa eto torimaso nanefen'Andriamanitra azy ny krismasy ve fifoazana ry avao zay dikan'io fifoazana ny krismasy fa mifoaninona nefa ny ambadika io krismasy mifo anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra mifo ao anatin'ny fahatokisana fa io Andriamanitra io dia Andriamanitra mitaiza mifo anatin'ny fahatokisana fa io Andriamanitra io dia Andriamanitra manome saza zay natokany Josefa hoy ny dika teny ambonana hoe ny foaingana zany hoe tena navitika mihitsy rehefa nandrenitenin'Andriamanitra hoe ay ve zay le izy Andriamanitra ay kay ny krismasy fanaovana fitenenina manao hoe ay ve aorianany krismasy dia tokony afaka miteny am'izay tsika manao hoe ay ve zay zany ny sitraponao Andriamanitra saika tsy azoko la raha tsy nifoazonao any afaka malala krismasinao amin'ity taona ity amin'ny zoma zao fotoana hitenenanao any tompo manao hoe ay ve zay vao azoko ny dikany tsy azonao ny dikany dia afaka malala raha tsy miresaka amin'Andriamanitra ianao ary tsy azonao ny dikany raha tsy milefitra ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao raha ny sitraponao no ataonao lasa alohan'ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy azonao ny krismasy raha ny prinsipanao no ataonao lasa alohan'ny prinsipan'Andriamanitra hoe tinya zatsy manaiky an'izany Andriamanitra fo miazy zao dia tsy azonao ny krismasy krismasy fe fotoana ny fandeferana krismasy fe fotoana ny fahalemem-panahy krismasy fe fotoana izay hifoazanao anatin'ny torimasony foto-kevitra maha-olombelona fotsiny any fa atokinao ny fitiavan'Andriamanitra etafa mananana maly teto misy mariazy sao dia mba ho le mariazy ay ambony ambony tsy miteny aho dia zao no nanankiray mitoriny atao anatin'ilay mariazy omanako tatekoly izy hoe iza tany manao hoe sao anaka
ny fiainana fifandeferana de mandeha mandeha miditra ao anatin'io aly io nareo na tsy miditra anaty ala fa-tsy fotsiny ny aly ao anaty ala ao a de misy karazana hazo be de be ao anaty ala ao misy voamona ao misy palissandre ao hazo mafy zany misy bois de rose eo hazo mafy zany misy hazo tonontonony ihany ny amafy tavolo famela na koa arongana azo ala malefadefaka fa misy hazo tena malefaka ao ny filao ny rafia ny ravinala malefaka kokoa fa rehefa mitsoka ny rivotra tonga ny rivotra toza mitsoka mafy anaty ala ao de izy ny tapaka ny hazo mafy tapaka ny palissandre tapaka ny tavolo mena tapaka ny tavolo fotsy tapaka ny arongana tapaka ny voarongy fa ny rafia tsy mba tapaka ny rafia tsy mba tapaka ny filao tsy mba tapaka nahoana satria souple izy satria souple izy ane satria malefaka izy ny fizirizirina ny fientsanana ny aty principe raha vao tonga ny tafiditra tapaka raha vao ny principe anao ny lasa loha eo ianao ary zay ty mitokona anytsina ny sefa teto eto sefa sitrapon'Andriamanitra ny planin'Andriamanitra fa fantatr'Andriamanitra ary Andriamanitra mandresy lahatra ravako malala amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ravako malala engany ifo amin'ny torimasonao ianao ina ny torimaso ifoazanao ekeo fa mitaiza Andriamanitra faharoa aza andevozony foto-kevitra maha-olombelona fa ekeo ny sitrapon'Andriamanitra sitrapon'Andriamanitra atao lasa aloha ny sitraponao mahana zay mahasika tsika ravako malala fa lehibe ravitra no zany ny sitrapon'Andriamanitra mety iza alefaka hanaiky mety ny tanam-pitiavan'Andriamanitra ekeo ny fandaharan'Andriamanitra misy zavatra ndradray tsy zaka misy zavatra ahoana moa zany Andriamanitra nitotranao ahoana moa zany ty fa zao ry avako malala ekeo fa Andriamanitra mamangy anao de manitsy anao ary takatra ao amin'ny krismasy manao hoe ive zay zany Andriamanitra ekeo fa Andriamanitra manao tsara lava noho zay eritreretinao azy zay krismasy ivavaky tsy avako tompo misotranao zany fa ny krismasinay de krismasy ahatsiarovana ny fitiavanao ka ianao Andriamanitra de manefy anay manaisotra anay ao anatin'ny torimaso ny tenanay torimaso zay tsy ahatakarana sitraponao ary ny nofonay indraindray nofo mahatsara ny fiainanay vetivety ary fa tsy nofo mahatsara ny fiainanay mandrakizay ampianazo hoe tompo atsiavo fa nitaizanay ianao nitaizanay anaraka ny sitraponao de ho an'ny tokantrano rehetra zay hitsenanao no ny krismasy Jesosy fangio aoko faty aoko hitoeran'ny fiadananao tsy tahaka ny krismasy n'izao tontolo zao zay krismasy fifaliana tsy ao ianao Jesosy ny krismasinay fa krismasy miaraka aminao Jesosy de mitoera mitokantrano tsirairay ianao mitahianay tompo fangio ny tokantrano tsirairay manatrika eto meo fiadanam-po meo fifaliana ary meo firaisan-tsaina na ny mpivady na ny mpianakavy sy ny fianakaviana rehetra amin'izao krismasy taona vaovao avy izao jereo nisy mpianakaviana toro ataovy mahay mifandefitra ataovy mahay mifamela ataovy mahay mifanaja hiara-manome voninahitra anao amin'ity tany fandarovanay ity dia aoka ny fitiava ny fifaliana no iainanay tonona amin'ny tsirairay avy Jesosy ny fahasoavanao ireo manam-pahoriana ireo avanay marary any amin'ny hopitaly ireo manana ora ireo nona any amin'ny faritra atsimo ireo tsy salama eto anivon'ny fiangonana trotronay ambavaka renydrehetrreto zay takatra ny tananay omeo herim-panaza ianao zany omeo fahafozana zay ianao zany zay tsy takatra ny tananay kosa tompo ao inona efa takatra ny fahasoavanao zay reheviny famindramponao
imbonana ilay vavaka nampianaranao nay manao hoe réalisation ny danitra ho amasinina ny anarana ho tonga ny fanjakana atao any sitraponao ety amin'ny tahaka ny danitra meo anay io ny androna sahazaonay ary mamelana tahaka mamelana izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapana fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny ely ary voninahitra amen. Afaka manala magana fotoantsika fa ny famaranana ny tena vetindresaka dia izy le ty roarabotsika le afaka le sanatsika mitsangana reo roa mamasinina fanambadiana teto maly Antonio-sy Victoria dia miarabanareo roa amin'ny fifaliana dia miraso indrindra maorena tokantrano maranja-zala maranja-zavavy tain'Andriamanitra indrindra raha zanak'Otolanto mikamany mpikambana satarika ny koralana tantely dia nodemandy ny alatsinainy 24 Desambra 2024 ary alevina ny alatsinainy 24 Desambra 2024 amin'ny fionana vonizongo mialo ao mamory vato mety 20 maraina rehefa isoran'Andriamanitra ao ihany hoy ny retapo aminy Docteur Aja Mahandry Koko sy Lalatina Ravelomana. Arak'izany dia misy avatsika zany nandao atsika tamin'ny alatsinainy lasa teo ary dia ny fandevenana atao amin'ny alatsinainy izao. Io zany alatsinainy zany rapetso mamangy ty zany tsika dia koa nariavako malala mamangy eny fiainana vonizongo tsika zany atray tsy ny fiainana fa iny mivato rehefa avy eo raha amina kely vetseny zany tiavako malala asa na rehefa mirava fiangonana rehefa avy eo na ny folakandro riva nanaovana famangina dia tsy afako anao mihira fa teo 20 sy 900 dia iaraba ireo mpampianatra ao anatin'ny efijekenina dia misy ntsiny hoe aladiny mpampianatra tena zay izy misy manana sekoly dia minao tsy aladiny mpampianatra tsika tsy manana sekoly fa mba misy mpampianatra eto dia ataoko anatin'ny fiangonana dia manaraka zany fantamina napetraka ny efijekenina zany asio aladiny mpampianatra mpampianatra amin'ny sekoly efijekenina fa tsy hoe mpampianatra teolojia kory zay rehetra sekoly manana zay rehetra sekoly fitandremana manana sekoly dia manokana ntsiny hoe aladiny mpampianatra dia tsika teto tsy nanana fanana ntsiny hoe aladiny fisipa dia androantsika zany nanao aladiny mpampianatra misy ataontsika amin'ilay alady farava tamin'ity naroso dia ndehantsika iaraba sotro ambavaka reo mpampianatra misy amin'izy ireo nefa nisotro ronono fa fanabeazana tsy ankehitriny ihany fa nilasa sino avy ko dia ndehantsika hivavaka ho azy ireo ary fantatsika fa araky ny fanao fa ny manolotra fanomezana ho azy tsika dia ilay mirakitra faharoa isaky ny fotoana iny tsodrano mihitsika azy ireo rehefa avy eo mivitanana fa krismasy mba etsenana hivitanana ody akoa tena mivalopolo sy 900 le avana dia ataontsika andiny voalohany dia angatahantsika moso metoavantsika ao zay mitononoko anahana reto ao anatin'izany hira izany dravako malala ndreto avy ary reo avatsika ireo ndra matosy raha matoisany raha valitera raha Benarso Jean mandroso ianao totoko reka misenary zay fa anatany am'sekoly Paul Minot zany sady mpampianatra makaketrio amin'ny FFP raha zafy manatso Lala Arthur raha mangaso Andriamarina Valona maro sady taleny sekoly efijekenina raha teo andria miasora soa manana dery mahaleo tahiry manakasina Ravelson Monique rakoto vao Andrianjaka tandrina rakoto arvony Bako Lalao raha manana raha Charlotte andriana arvony Jauna andria maso Élysée reo izy 20 menata atao anatin'ny listy zay novakely tamin'ny hevitra raha omary mananjara le Jesosy ny mpanomponao
tazaka eto professeur Vilsontsiry mandroso ianao fa ianao raha misy mpanabe sy mpitaza dia ty ora ray aman-dreny anankiray ty ry avako malala marina fa tsy sekoly tsotra fa taleniny université FJKM Ravelojona amin'ny fahasalamana tena sekoly FJKM dia mandroso ty ianao fa ianao anatiny ianao entina mibavaka fa mavesatra ny asa mankalaza ny fahadimakolo taona ny santé ny fahasalamana ny ty taony ty dia zava-dehibe ry avako dia tsika hitsanga ray vavaka ho azy lo ho ny tenin'ny Jesoa aminareo tsy ataoko hoe mpanompo itsony ianareo fa ny mpanompo tsy mahalala zay ataon'ny tompony fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izy rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo tsy ianareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amo any mba haritany vokatrareo mba homeniny ray ianareo zay rehetra angata ianareo mianarako na inona na ino tompo reto izay fiangonana amin'ity alahady ity mivavaka ho amin'reto mpampianatra eo anivon'ny sekoly FJKM na ny ambaratonga voalohany na ny faharoa na ny ambaratonga ambony misaotra anao zay no ny fananana azy ireo misaotra no ny antsonao ny antefa tamin'izy ireo fa tsy kisendrasendra ny adidy manandraikitra sahanina amin'ny fanabeazana mahasekolim-piangonana da io ary izy ireo tompo ataovy mahavokatra ny asa hoe fahasalamana hery tanjaka fifaliam-piainana fahazavantsainao meo azy dia ny fiadananao zay mihoatra no ny fahalalana rehetra tompo amin'ny toera amin'reto mpanomponao io na ireo amperinasa na reo efa misotronao samy angatahanay tompo fitahipasoavana aminao zay rehetra mbola iriny fony aminao ka fantatrao fa mahasambatra azy teo meo azy zany tompo zay no hitana iona fiangonana aminao satria fantatra efa eto ianao mitahiry eto mpanomponao reto ianao aoka ho tsapan'izay rehetra mitazana azy ireo fa mpanomponao izy manana anao izy asambatra izy satria manana anao misaotra re Jesosy Kristy mpamonjy anay amen fanao mazava dia mandray tananareo paster fanao ny toe-javatra dia raha banareo am-pifaliana manao fiadanana tompotompo dia manombotra anareo zahay ny solom-body akoho fanao krismasy fa rehefa avy ohatra mbola misy fandamina samby hafantatra ihany zany fa mahay fahabe tompo tahin'ny tompo mahay reza ny fanabeazana afaka mipetraka itsika le afaka nasolitra mahana fotoana tsika le avako manana dia alamina kely zany famandiny ny mamory vato rehefa avy eo alaminareo dekona mety hariva mihitsy ka satria misy fiomanam-panahy rehefa avy eo mbola misy zavatra amin'ny akary eo dia any amin'ny efatranoandro antsika vao mamangy dia ny mamory vato ny fotoana aza azo mamory vato le olo mamory antany olo eny izy ny mamory eny zany fotoana amin'ny efatra riavako fa mifampiantso amin'ny SMS atsika fa zao vao tonga ny taratasy dia tsy riavana manana fotoana lila farakasy fitonjato irasy fitopolo irasy fitopolo no ataotsika dia mataotsika ny tsodrano dia manasa mampandray sahany tompo anatina latabatra masina ho izy tapany voalohany zao tsara
Reso mitsodrano. Hitahinao ny tompoka hiaro anao. Hampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mindra fo aminao. Hanandratra ny tavany aminao ny tompo ka omeny ianao ny fiadana. Mandady amin'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary